ia araka ny hitatsika moa zany de nivoaka androany moa zany ny didy mpitsarana ny fafana mandrava ny colligea ao anaty rova ny manjakamiadana. Araka ny fantatsika dia fanapahan-kevitra olo-tokana tsy nakana hevitry ny mpitakasina sy ireo zanak'andriana zanaky ny masina zay milevina ao anatin'ny rovan'ny manjakamiadana io, fanapahan-kevitra anaovana ny colligea. Ary aoka tsy adinitsika fa fanotafady no natao tao anatin'ity anaty rova ity. Ambarantsika mazava mihitsiny fa ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy no nanotafady tamin'ny alalan'ny fananganana an'io zavatra io. Ankoatran'io moa dia misy zavatra hafa ihany koa zay tsy maintsy hoesorina ao. Ny ministera moa dia ninitsina ny hevitra mihitsiny fa hoe andao mba anaraka ny lalàna isika dia taoriana ny fifampiresana tamin'ireo zanak'andrian'ireo dia ndroso amin'izay fitoriana araka ny lalàn'izay dia ny lalàna no manome didy ahafahantsika mandravan'izay dia ambara amintsika vaoaka malagasy zany fa oravana ny colligea ao anaty rova satria dia misy fanotana fady ary ny filoha teo aloha sy ny ministra teo aloha filoha Rajoelina sy ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy dia ao anatin'izay nanotafady izay. Ankoatran'izay ihany koa dia ho averina ihany koa ny anaran'izy io ho rovan'ny manjakamiadana satria ny rova manjakamiadana no nalalana azy fa tsy araka ny anarana zay napetipety an'izay mpitondra teto satria misy hasina izany izay voiziny zany ary loatsika loatra raha misy fiatraikany amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Ankoatran'izay ihany koa dia ao anatin'ny fifampiresana amin'ny ministera tanora sy ny fanatanjahantena izay ny amin'ny tokony amerinana ny kianjan'ny Barea zany ho iverina ho kianjan'ny Mahamasina satria ny kianja Mahamasina dia fantatsika fa manana hasina ihany koa noho izy izay misy ny Vatomasina. Teo no nanambarana ny fahaleovan-tenatsika, teo ihany koa ny fisehoana izay nataon'ny mpanjaka tamin'ny fotoan'andron'ny fahampanjaka manana ny hasina tanteraka ihany koa izany kianjan'ny Mahamasina zany fa tsy mitovy amin'ireo kianja baolina kitra sy kianja fanatanjahantena hafa izay fahitatsika moa zany amina faritra maro samihafa sy manerana an'izao tontolo zao. Izay zany no ahafantarana antsika. Raha mahakasika ny fanontaniana teo hoe manao ahoana ny tombam-bidy sy ny tariny fantaritsika fa volam-bahoaka izy io ary tsy maintsy misy moa zany ny fanadihadiana miaraka amin'ireo tompon'andraikitra fa mbola ambony noho izany volam-bahoaka izany ny hasin'ny Madagasikara ary tanomasina Madagasikara ary tanomasina ihany koa izany anaty rova izany ka everinay fa efa misy fandaminana miaraka amin'ireo tompon'andraiki-panjakana iarahana ministera fitsarana sy ireo ministera tompon'andraikitra izao fanapahan-kevitra zao. Manana ny taratasy mifandraika amin'io zay fa tsy anjaranay no anazava sy ampahafantatra an'izany satria aminay fanotana fady io dia tsy te hiditra amin'izany, tsy te hampalala ny vahoaka an'izany fotsiny zay. Dia zay fa azo vahiny zany fa matoa tsy valiketo zany dia tsy izany moa no everitsika fa zava-dehibe fa ny fanotana fady dia tsy maintsy averitsika am'lohany zany. Be dehibe no manontany hoe zany ve ny lahara-pahamehana aminay everinay fa lahara-pahamehana famerenan-kasiny ity firenena ity ary isaky mikabary ny mpanao politika dia hoe masina ny tanindrazana lasa ambety teny fotsiny zany fa tsy hampiarina akoriny dia zay ny zava-dehibe amintsika. Zava-dehibe anay kokoa ny famerenana ny asin'ny Madagasikara satria masina loatra ty Madagasikara ty raha oharina amin'ny zay mety ho volam-bahoaka zay efa nipotehan'ireo olo ireo Amerikany ny filoha Rajoelina sy ny ministra Lalatiana no nanotafady teto amin'ity firenena ity ka tsy ho ekenay izany ary fangatahany maro sy ny maro anisa ihany koa izany fa tsy ny vitsy anisa akory. Reo ihany no kitihana fa tsy marina ny filazana hoe hopitehana ny fananganana rova aza manaiky ribiriben'olona isika. Mbola misy fanamariana ihany koa amin'ireo lapa toy ny manampisoso maro samihafa zay natao tantely afa-drakotra ange ny volana namboarana an'izany tsy mifanaraka ny tao-trano zay nananganana azy zany rehetra zany tsy maintsy averitsika. Amin'ny olona sasany hoe tsy lahara-pahamehana zany fa io ny fiizian'ny firenetsika na hoe io ny identité an'ny firenetsika ka tsy ho avelatsika ho simbisimbainy zany. Ary manino zay ny tena zany satria ministeran'ny kolotsaina izay. Misy miteny hoe zany ve maika noho ny délestage sy ny rano tapaka
anjarany ministera hafa zany ranotapaka sy ny délestage zany fa izay dia ministera ny kolotsaina izay ka mitahiry ny kolotsaina malagasy ao anatin'izany rehetrarehetra zany ary teny fampiarana zavatra rehetra zay no mahatonga ny hoe miandry ny didim-pitsarana zay voa namoka an'izao fanon-kevitra izao. Ny anankiray ihany koa zay tsara mariana amintsika ilay le tapany aty ambony hita maso rehetrarehetra iny zany dia misy olona avokoa fa lay beton ambany zany ny ao ambanin'ny tany zany iny tsy hoe goatsika akory fa ho totovatsika satria eo amin'ny lafiny teknika ihany koa zany miaro anio tany ao anaty rovo io satria nisy ahina kely fihotsanana na fianjeran'ny tany ihany koa zany izy fa zany hoe ny tapany ambony rehetra iny zany dia tapahana izay esorina dia ifampidiniana amin'ny rehetra rehetra dia manao antso ho amin'ny zanak'andriana rehetra ireo mpitan-kasina mpandalan'ny fomba taranaky ny miafina ao amin'izany anaty rova izany mba iombontsika ary ho irayntsika ka hiverina indray ny mahatany masina ny Madagasikara. Vao tonga teto amin'ny ministera zay dia afaka-kevitra avokoa ny fanapahan-kevitra rehetra izay nataonay. Ny mahasamy hafa anay sy ny olona teo aloha zany tonononao zany dia nanapa-kevitra amin'izay eritreretany azy izy sy ny mpiaradia aminy ary nanao teny midina fa zay voatendry fa 20 volana oktobra fa 7 nanao ny famindram-pitantanana tonga dia namoaka fanambarana zay hoe ny ady hevitra rehetra momba ny serasera sy ny kolotsaina dia isy fakakevitra izany hoe ny mpisehatra rehetra raha miresaka rova zany ianao dia tsy fanapahan-kevitry ny minisitra irery sy ny mpiara-miasa aminy fa nainga tamin'ireo mpisehatra rehetra ny fanapahan-kevitra zay atao eto ministera midiky zany fa manomboka izao dia teny miakatra fa tsy teny midina politika hitondranay ministera ny kolotsaina eto Madagasikara sy ny serasera eto Madagasikara zay aloha ny anjaranay rehefa eto zahay ho an'ny fanapahan-kevitra zay ataon'ny ao aoriana indray tsy anjaranay zany fa ho an'ny sehoavy eo. Ritaka tamin'ny tambazotra serasera omaly ny fanombohan'ny fandravana ny kianja masoandro na ny Colisée ao amin'ny rovan'Antananarivo tonga tena toerana nanara-maso ireo solo tena ny fianakaviam-ben'ny Andriana niaraka tamin'ny vaditany. Fotoana anatanterahana ny famerenan-kasina na ilay antsoina hoe vavasa iny fotoana omaly iny araka ny fangatahana nataon'ny mpandala ny fomban-drazana tamin'ny ministera. Nametraka fepetra kosa ireto farany ka norarana ny fanaparitahana io fotoana ho atao io ary norarana ny fakana sary mandritra ny vavahasa. Piasa tao amin'ny lapa nefa no naka ilay sary ka nanaparitaka izany tamin'ny tambazotra serasera raha ny fanazavana nomeny sekretera jeneralin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina raha azonay an telefônina. Zareo mpondra ofisier asiatan'le diby dia nanao rapport tany amin'ny président za fa tsisy valany le izy. Fanaraka zahay hoe raha ohatra nareo satria le fandravana hoe ao anatin'le hoe famerenan-kasina raha tena an'le famerenan-kasina ao nareo dia manaika fa tsy misy caméra tsy misy ninina dia nanaika an'zareo reo sady niaraka huissier dia nanao an'le fomba atao famerenan-kasina reo dia hoe manao hoe vavahasa ny fiantsoan'zareo azy dia nanao an'le vavahasa izy iny hoe misy parti dia nisy piasa indray nefa ny filme namoaka an'le vidéo le omaly iny zay ny namparitaka an'iny zany fa ny tena tanjona atao anatin'le izy dia hoe tsisy ampiasa an'le famerenan-kasina hoe ampiasana zany hoe akana ny opinion publique idy tsy maintsy tonga dia tanterahana dia tsy maintsy nanome autorisation za ahafahan'zareo miditra fa ny fanekena hoe tsy misy communication zay no mahatonga anay tsy afaka mamela anareo zany satria hatramin'izao zany lasa ohatran'ny zahay indray no nanitsaka an'le fanarahana hoe tsisy publication izy satria misy maneso zareo andrindavy nareo dia andeha androdanjava fa nda tsy misy olona dia zavatra ohatr'izay le olana.